Shalom, shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho antsika rehetra tsy ankanavaka izay miaino amin'izao fotoana izao dia ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadana. Misy sakafo fanahy izay hozaraina kely anio ho antsika rehetra tsy ankanavaka izay araka ny fitarian'ny fanahy masina dia niresaka fanoloran-tena marina araka ny sitrapon'Andriamanitra no resahantsika kely eto. Mialohan'izay dia miala vavaka isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra rainay ny an-danitra, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanaka ilay tokana ianao Andriamanitra velona, Andriamanitra fanahy, ianao ilay alfa sy omega, ny fiandohana sy ny hafarana. Ianao ny ankoatranao dia tsisy andriamanikafa afa-tsy anao irery ihany. Tonga eto izahay Papa, tsy miafina aminao, izara ny teninao, anambara ny teninao, nefa ny anatany eto dia fanenao masina no hiasa, fanenao masina no ampiteny, fanenao masina no zava-bebe kokoa izay tianao ambara anio na amiko izay ataonao fitaovana izay izara na amin'ny ireo olona izay hozaraina ihany koa. Misaotra raha eo sandratra hiavy ny anaranao, toko sy mino fa miaino ny vavakay ianao na dia mpanotady tsy mendrika azy izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany no nanovana izany vavaka izany. Amen. Ny resahantsika eto androany dia resaka ny fanoloran-tena marina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zava-misy izay fantatsika dia maro ny trano fivavahana, mivavaka daholo ny olona, feno ny trano fivavahana rehefa tonga ny fotoana izay iarahana mivavaka, fotoam-pivavahana amin'ny andro anankiray voatendry. Raha miresaka momba ny anarana hoe Jesosy ianao dia maro ny pahalala anio, indrindra fa isika izay kristiana izay efa nanolo-tena ho an'i Jesosy Kristy. Izany hoe tsy misy tsy mahalala an'izany anarana hoe Jesosy izany ny rehetrarehetra. Raha miteny ianao hoe voavonjy dia maro ihany koa no miteny hoe eny tompoko, voavonjy aho, eny voavonjy izahay, voavonjy isika. Dia raha manontany indray ianao hoe azonao antoka ve fa andova ny fiainana mandrakizay ianao, dia maro ny mamaly hoe manana antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay izahay, manana antoka amin'ny fiainana mandrakizay aho. Fa raha ohatra hoe anontanianao izy hoe inona no ilazanao fa manana ny fiainana mandrakizay ianao, inona no antony ilazanao fa voavonjy ianao ary andova ny fiainana mandrakizay, dia mazava ho azy fa samy hanana ny valiteniny ny tsirairay avy, samy hanana ny valiteniny olona rehetrarehetra tsy ankanavaka, ary amin'io valiteny io no mila tarafina hoe araka ny ten'Andriamanitra ve izany valiteny izany. Izay tokoa ve ny valiny hoe satria izao, satria ohatran'izao, satria zareo dia mandova ny fiainana mandrakizay aho, dia mandova ny fiainana mandrakizay izy. Mahazo famonjena aho, mahazo famonjena izy. Maro karazana izany ny valiteny izay hoeno amin'io fotoana io. Amin'izao fotoana iainantsika izao dia izao ny zavatra misy. Voizina ny anaram-piangonana, voizina ny anaran'ny antokom-pivavahana sy ny anarana groupe rehetrarehetra, voizina ny anaran'olombelona ary taonina ny olona amin'izany ho eo amin'ny fanompoanan'Andriamanitra. Misy miteny hoe nanolo tena hanao ny asan'Andriamanitra, ary rehefa nanolo tena nanao ny asan'Andriamanitra dia ny hevitra izy fa voavonjy, hanana ny fiainana mandrakizay izy, handova ny fiainana mandrakizay, tena tsy akanambanamba izany, tsy tena tokisanao hoe tena voavonjy. Misy miteny hoe nanolo tena ho amin'ny fanompoana, efa nanolo tena za, efa nanao ny ohatran'izao sy ny karazany rehetrarehetra, tsy tapaka manao asa fanompoana ao amin'ny gropy, ao amin'ny toeram-pivavahana izay vavahako, ao amin'ny fiangonana sy ny karazany sy ny rehetrarehetra izany tsy ankanavaka. Dia heverina fa izany no azahoan'ny fiainana mandrakizay, ary izay ilay hoe voavonjy. Ny fanontaniana mipetraka nefa dia ny hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra, inona ny famonjena, ahoana no azahoan'ny olona famonjena. Eo ny fanontaniana mipetraka. Ahoana ny azahoan'ny olona famonjena, fa eritreretin'ny olona fa miditra anatin'ny fikambanana izy na antokom-pivavahana izy
manao asa soa izy manao asa fanompona izy manao ny adidy sy ny andraikitra amin'ny toerana anankiray izy dia izay no ilazana fa voavonjy izy. Ary izay ihany koa no ilazana fa manana faina mandrakizay izy. Milamina ny fieritreretana amin'izay raha jerena nefa ny fiainana isan'andro ny fiainan'ilay olona zany. Ny fiainan'ilay olona ny teny hoe matoko hoe manana ny fiainana mandrakizay, matoko 100% izy hoe voavonjy. Raha jerena nefa ny fiainan'ny isan'andro tsy misy ny tena fiovana, tsy misy ny fiovam-po, fa ilay ota mangeja mbola ao. Ilay fahazaran-dratsy mbola ao. Ny fitiavana ny ota mbola mitoetra, ary ny fomba fanao ratsy rehetra mbola ao. Raha mbola ao anefa izany rehetra izany ny fahafatesana ny tambon'ny ota, hoy izy ny soratra masina, ary ny fanahy manota no mifaty. Izany hoe tsy vahaolana ary tsy valiteny marina hoe azahoana fainana mandrakizay ireny rehetrarehetra ireny. Azahoana fainana mandrakizay, azahoana miditra ny fanjakan'ny lanitra, mampikambana anao any am-piangonana, any amin'ny gropy masina isan-karazany samihafa, antokom-pivavahana, amin'ny fanaovana asa famonjena, fanompoana zany izay tsy tapaka. Mitandrema ianao amin'ireny rehetrarehetra ireny, mila mitandrina isika ary fitaka be izany. Ary ny tena ilaina ho tandremana amin'ny fiainantsika. Mila tandremana ary izay no mahatonga antsika mila milaza hoe tsy izany anie no hoentina eo anatrehan'ny tompo e. Sika mila tsy tapaka mampiorina, mampahafantatra ny marina, fa tsy izany mihitsy no mahatonga ny olona ho voavonjy ny amin'ny hoe asa fanompoana, hoe tsy tara mihitsy amin'ny adidy, amin'ny raha maro isan-karazany. Tsy ratra nefa ireo rehetrarehetra ireo, tsy ratra, fa izao any amin'ilay fakany mihitsy ny olana, ilay vonganota, ilay ota izay miafina izay ao anatinao ao, ilay lehilahy nota. Io ny tena olana io. Ny mampanontany tena ve hoe sa mbola mitoetra ka mahatonga ny fisarahana Andriamanitra. Fisarahana amin'Andriamanitra no tiako tenena eto moa zany. Mila miala zany, mila misaraka tanteraka, satria io ota io no tsy henon'Andriamanitra antsika. Soratra masina nilaza fa ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalondalovana fa maheno, mahare. Fa ny hevitra mampisaraka dia ny heloka. Inona zany ny hevitra mampisaraka antsika? Ny heloka ny ota. Ary ny ota no mitarika ny fahotana maro. Izany hoe mitarika amin'ny anao ny tsy fanao, mitarika amin'ny fijangajangana, mitarika amin'ny lainga sy mifitaka, mitarika amin'ny halatra, mitarika amin'ny fialonana sy fitiavana, mitarika amin'ny tsy famelan-keloka, mitarika amin'ny famonoana olona, mitarika amin'ny fiatsaram-belatsia, mitarika amin'ny fiarehana ara-nofo, sy ny sisa izay tsy voatanisa. Vokatry ny lehilalan'ny ota izany mitoetra ao anaty. Ary io le hevitra izay mampisaraka anao, mampisaraka antsika amin'Andriamanitra, ka dia tsy ny hainao antsika izy. Inona nefa ny solution amin'io? Inona ny vahaolana? Dia ny tsy fanaovana asa fanompoana amin'ny fahazarana. Rehefa manao ny asan'ny tompo ianao dia mila atao amin'ny fo ilay izy, izany hoe ny fonao sady madio, ny sainao madio, izany hoe ianao zany feno ny fanahy masina. Fa tsy voatery hoe amin'ilay fanaovana asa nefa mbola feno fahakalahana, mbola feno faharatsiana dia hoe andova ny fanjakan'ny lanitra. Ny vahaolana ihany koa tsy hoe ny fidirana am-piangonana, mandeha aty, mandeha ary, mandeha ary, na ny fikambanana isan-karazany, na ny toko isan-karazany. Tsy izany ny vahaolana.
fa mandeha amin'ny fiangonana ianao fa feno ny fanahy masina, feno ny fitiavan'i Jesosy Kristy, efa nanolo-tena ho an'i Jesosy Kristy ianao. Miditra ao ianao, miditra any am-piangonana ianao, miditra ao amin'ny gropy ianao, miditra amin'ny rehetrarehetra toko rehetrarehetra ianao, fa mbola feno fahakalana, mbola ao anatinao ny firiarehana, indrindra fa manao ny didy aman-draikitra, mbola ao ny fizahozahoana, izany hoe tsy Andriamanitra no hita fa ianao. Izay ataon'ny tananao ankavanana mbola fantany tananao ankavia. Tsisy fanetretena. Miditra ao ianao fa mbola ao anatin'ny lainga, ao anatin'ny halatra, ao anatin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra. Ary izay ilay ambaran'ny Tompo hoe manajà ity firenena ity, manajà amin'ny olony, fa ny fony kosa lavitra. Izany hoe ny olona rehetrarehetra zany manaja azy amin'ny molotra, manaja azy ity ivelany, fa ny fony dia lavitra an'Andriamanitra. Izany hoe endrika ity ivelany. Tsy resaka titra le izy na asa fanompoana, izay voalazako teo aloha, na asa natao, fa fanoloran-tena marina ao amin'i Jesosy Kristy. Any amin'ny Romanina 12:20 izay mivako toy izao ny anaran'i Jesosy hoe: koa amin'izany mangataka aminareo aho, rahalahy, no ny famindrapon'Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Izany ny fiatombohan'ny filazantsara, izany ny andohan'ny filazantsara, izany ny fiatombohan'ny tantara miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Fa be da be ny mpitandrina, be da be ny pasteur, be da be ny bishop, be da be ny mpitarika mafana fo be da be ny mpanao asan'Andriamanitra. Ao ny mpitoro filazantsara, misy mpanao rindran-kira mafana fo be, tena mafana fo ety ary ara-pilazantsara maro. Fa izao tsy nanomboka tamin'ny Romanina 12:1 io ny ankamaroany. Tsy resaka fitsarana fa zavatra marina no resahana eto mba hampahafantarana antsika, mba tsy voafandrika amin'ny titra sy ny karazany. Ny tena fanompom-pivavahana tsy le fandehanana any am-piangonana mamonjy le fotoam-bavaka amin'ny fikambanana. Ny tena fanompom-pivavahana tsy resaka fotoana sy toerana, fa ny tena fanompom-pivavahana dia izaho, ianao, manolotra ny tenako, manolotra ny tenanao ho fanatitra ao an'Andriamanitra. Ny tenako no atoloko, ny tenanao no atolotrao, ny tenantsika. Izany hoe mitambatra ao daholo ny maha izy ahy, maha izy ianao, maha izy ahy manontolo. Tsy resaka vola vaovao na hoe vola madio na hoe rakitra be da be rehefa tonga ny alahady. Eny tsara ny manolotra zavatra ao an'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia mpanao ny tsara ary mendrika azy izany. Fa kosa le tohim-ponao, le fonao, ny fiainam-panahinao, ny tenanao mihitsy no atao fanatitra. Inona izany fanatitra izany? Fanatitra dia zavatra atolotra, zavatra vonoina. Zavatra vonoina anie izany fanatitra izany, zavatra hodorana anie izany. Ianao mihitsy no manolotra ny tenanao an'ny Tompo, atolotra ho an'i Jesosy Kristy ny fiainanao. Ianao mihitsy izany no mila manao ny fanatitra ny tenanao. Tsy ny vola aman-karena, tsy ny fanananao, na ny materiel rehetrarehetra izay anananao, ireny manaraka ao azy ireny, fa ianao mihitsy aloha. Misy aniny ny manohana ny asan'Andriamanitra, fa ny fony tsy an'i Jesosy, ny fony tsy ao, ny fanahiny tsy ao, ny sainy tsy an'i Jesosy, ny tenany tsy an'i Jesosy. Izay mahatonga antsika hampirisika hoe ny tenanao mihitsy no atoloran'i Jesosy aloha. Ny fonao aloha sokafo an'i Jesosy, ny sainao aloha, ny fanahinao.
miova ny fitondran-tena rehefa ianao manaraka an' Jesosy Kristy. Miova ny fomba fiteny, ny fomba fiteny rehetra, ny fitondran-tena, madio am-po. Inona ny vokatra amin'ny fanahy izay voasoratra ao amin'ny Baiboly izay tsy miafina amintsika? Be da be ny vokatra amin'ny fanahy. Ny fanoloran-tenanao ihany no tadiavin'Andriamanitra. Any amin'ny Romanina 9:12 izay milaza hoe koa aza vela ny aza vela ny ota hanjaka ny amin'ny tenanareo mety maty mba hanarahanareo ny filana, ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota. Amen. Mila atolotra an'Andriamanitra ny tenanareo, ny tenantsika, ny tenako. Halleloia. Maty amin'ny fahotana, maty amin'izao tontolo izao, niara-nofo sy ny maha olombelona anao, satria efa Jesosy Kristy nivelona ao anatinao, mivelona araka ny fanahy, miaina araka ny fanahy, mandeha araka ny fanahy. Romanina 9:7 dia milaza fa hoe atoloro izy ny mpanompo ny fahamarinana, ahatanteraka ny fahamasinana. Mazava be izany tenin'Andriamanitra izany. Koa amarana koa azy mba tsy ho lava loatra, misy fanontaniana izay apetraka amintsika tsirairay avy izay miaina amin'izao fotoana izao, hoe efa nanolotra ny ainao, efa nanolotra ny vatanao, ny fonao ho an'Andriamanitra tokoa ve ianao? Dinio ny tenanao, na efa nandresy ny ota ianao, sa fahazarana fotsiny. Amen. Ialao ny fampiderana ny zavatry ny tany, fa aoka Jesosy Kristy no hita. Tsy itsika mihitsy no hita, tsy ny mpitarika mihitsy no hita, tsy ny pasteur na ny mopera na ny prêtre na ny bishop na ny évêque na ny papa, tsy ireny no hita fa Jesosy aoka no hita. Amen. Mila amin'ny ota izay mangeja anao ao anatin'ny afinafina, ianao foana mahafantatra an'izany, mila ialana izany satria tianao Jesosy. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, dia mankasitraka feno anareo rehetra rehetra izay niainao anio. Amen.